ijery ity resaka 20 marsa ity sika ary betsaka moa ny resaka efa nandeha tam'le izy fa mba zoro hafa kokoa no ijerentsika azy. Ny anamboatsika azy zay nahatsikaritra n'ity phénomène anankiray ity dia afaka manamarina an'izao resaka ataoko zao. Ny tena aloha dia nahita sady nandre ary tsy zarery fa maro. Mba tiako raha ohatra ry amin'ny fidirana ny telefônina ry misy samana mafy tena marina zany zavatra tantarainao zany fa tena nisy zany tamin'io 20 mars io on pra tokotokony teo amin'ny tamin'ny 10 sasany teo averiko tamin'ny 20 mars tokotokony tamin'ny 10 sasany teo dia nisy hélicoptère niaingy avy any Iavoloha. De io hélicoptère io zany nisidina niaingy avy any Iavoloha de namakivaky ny tanàna na Antananarivo. Tsy fantatra hoe iza ny tao anatiny tao, tsy fantatra hoe hoaiza io hélicoptère io, tsy fantatra hoe anao inona io hélicoptère io fa niaingy avy any Iavoloha zany de namakivaky ny abakabaka ny Antananarivo fa elan-tany elan-danitra firy zay régime ny fandimby teto amin'ity Madagasikara ty zay fa hatram'izay tsy mbola nisy ovina mantany ka hélicoptère eny an-danitra de matezitra olona teny amin'iny ambany tanàna rehetra siotsioko zany siotsioko zany averiko ndray mandeha reo olona siotsioka reo tsy hoe olona natobo tamin'ny toerana anankiray ka hoe ho avy eo raha anina ho tongeto raha anina fa olona samy mipetraka tsara ny toerana 20 mars raha teo tsy fesana ireo olona reo tsy le hoe olona lahatra nandeha keny Ambojatovo na teny fa samy any amin'ny tanànany any fa tena spontané instantané réaction instantanée zany hoe tena fiatanam-po tonga de tampoka. Misy hélicoptère manidina eny amin'ny abakabaka de tezitra ianao miorakoraka ianao misy iotsioka teny amin'iny ambany tanàna rehetrarehetra iny tena nanaitra zany phénomène zany. Le olona amin'io tsy mahafantatra hoe raha iza ny ao anatin'le hélicoptère, le olona amin'io tsy mahafantatra hoe andeha hoaiza iny hélicoptère iny na hoe ry zareo iza no ao fa avy hatrany zavatra nitsoahako tam'le izy de hoe tena feno ibokiboka mba tsy lazako hoe mitobaka ny kapokan'ny olona. Ils en ont ras-le-bol. Aizako hélicoptère ve tompoko matezitra mety raha fandrenesanao le sy le kika ohatrany hoe satry ny olona mitsy azy ohatrany hoe hotoroanana palana amin'ny ny vato sy ny karazany le izy eny amin'ny abakabaka eny ovina matanitaizany nisy en'izay hoe tezitra amina hélicoptère manidina eny amin'ny abakabaka eny ny olona ovina mantany nisy hoe raisina fahavalo ny hélicoptère eny an-danitra eny fa misy phénomène social tena efa mampieritreritra averiko fa zay niainany zany zay nahitany zany afaka manamafy iny amin'le maka Antananarivo be tsy mitatatra rehetrarehetra iny dia ambany tanàna nandalovan'ny l'hélicoptère même réaction
io tsisy manentana hoe isy helikoptera eo raha olona ka raha vomipotra de samy misioka, tsisy en'izany fa avy hatrany de spontanément comme ça. Inona moa ny zavatra azo tsoahana am'izany ry onim-pira? Misy feno fon'ny olona, misy zavatra tsy mahafaly. Raha ohatra zao zany interprétena satria 29 mars de mety mieritreritra zao ny olona hoe filoham-pirenena andeha ho any ananinany le any anatina hélicoptère. De reny ny réaction, zany ny réaction. Ka ny tantaraiko zay ahafahantsika mieritreritra hoe aiza ho aiza moa zao, aiza ho aiza moa zao ny fientanam-pony olona. De ndray manko le hoe ambany tanàna de ohatran'ny sanatriam-bava hoe manambanimbany, efa zany ny réaction any ambany any, efa zany ny réaction any ambany any. De anjarantsika misintona ndre azo tonona avy am'izany zavatra tantarainy zany. Faharoa, iresaka an'le 7 mars asika, 7 mars, ty 7 mars ty de nisy 7 mars aloha tamin'ny 1947 événement ngeza be io teto amin'ny firenena, de hatrany hatrany zany isa taona de mariana. Tomboko fa somary olana ara-teknika ara-peo dia hatrany hatrany zany isa taona dia mariana lay 7 mars. I 7 mars io de nitsangana ny hoe ty tandrazana zany, nisy fifandonana tamin'io teo amin'ny miaramila frantsay sy ny ty tandrazana mpitolona, nisy fifandonana tamin'io, tolom-panavana no nataony malagasy tam'izany. Ary rehefa nandeha ny fifandonana dia nisy raha mandrika tamin'io, raha nandrika ny raha donatra any amin'ny ray hetsy tany hoany no maty. Saza miteny 90,000 betsaka zany ao miteny efa tonga hatrany amin'ny 100,000, ary ny tena maty maro be indrindra teny malagasy natao vonomoka, natao vonomoka. Dia noho izay hoe tolom-panafana, noho izay hoe etsika fitiavan'ny tandrazana, noho izay hoe nisy martiry nandatsaka ny rany ho any ty firenena ty, dia no tsy aivina isan-taona ilay 7 mars. Petraka am'izay ara fanontaniana 7 taona ty aorina, tao anatin'izay 7 taona zay tsy nitsahatra na namariky, tsy nitsahatra na atsiaro anio 7 mars 17 ny taranaka ny fandimby tatorina. Fa mametram-panontaniana sika, mametram-panontaniana sika. 7 taona ty aorina, inona ny fandraisan'ny malagasy 12 tapitrisa
ny sens an'ilay hoe 29 mars 47. Isika io ve aty amin'ny 2016 satria 9 mars tsy fesana de tsy miasa fa hoe tsy miasa 29 mars e fitiavan-tanindrazana de zay inona ny tena sensan'le izy, fihetsika tahaka ny ahoana ny tokony ho atao anehoana n'le vanim-potoana tokony hitserana ve le 9 mars, vanim-potoana tokony hisaonana ve sa vanim-potoana tokony hiainana anatina hafaliana. Mahery fo ny firenena ve no izy sa tia tanindrazana, ary efa mandeha le 29 mars de mipetraka foana hoe tia tanindrazana, fitiava-tanindrazana fa ahoana ny anehoantsika menakavy le fitiavana ny tia tanindrazantsika ty. Zay le ataoko hoe tena anglafa mihitsy nitondrana an'le resaka hatramin'izao azany tompoko mbola tsy mazava mbola tsy mazava samy malagasy inge na MDRM na padesme hatramin'izao mbola ny MDRM misapproprié an'ilay 29 mars 47 nefa ny padesme de miteny keo fa tia tanindrazana izy. Hatramin'izao nge mbola misy zavatra tsy voazava, hatramin'izao nge ny MDRM sy ny tantara ny mpitarika ny MDRM no fantatra ara-tantara fa maninona ny padesme tsy manoratra ny tantarany nefa mbola misy velona ary mbola misy taranaka ty aoriana 70 taona ty aoriana, na de ataoko hoe ny kirakira ny archive ny tantara ny 47 zay mbola giazany frantsay tsy voainy le tantara, na raha misokatra iza ny manana accès am'le izy, zay manana accès inona ny any anatin'ny dossier atsika giazany frantsay ihany. Ahoana ny ampifantarana an'izany amin'ny malagasy? Fonosin'ilay 29 mars daholo zany zavatra rehetrrehetra zany. Na zany ara lasa misy manao ady hevitra am'izao fotoana hoe rehefa antitra be ankehitriny voatrany hoe 20 taona ankehitriny na 20 taona ankehitriny de mpitolony 47 zay. De samy mitenitsika vanim-potoana ny ahoana ny fitiava-tanindrazana 9 mars fa inona zao ny endrika nanehoan'ny mpitondra ny fitiava-tanindrazana tamin'ny 29 mars, inona ny endrika nanehoan'ny vahoaka malagasy tsirairay an'le fitiava-tanindrazana tamin'ny 29 mars. Isika rehetra zay tsy nidina teny Ambojatovo na tsy nandeha teny Mausolée na tsy nandeha tatsy na nakaroa nanao inona? De rehefa tonga le 9 mars mitondra inona any amin'ny fomba fijery fientanam-potsika tsirairay avy ihany? Firy mitaranaka teoriana no mahafantatra ny hoe ahoana marina fisehoan'ny tantara tamin'izany, ahoana ny endrika anehoana le fitiava-tanindrazana. Mety farafahakeliny zay tena mahafirenena firenena.